Mpiasa ny CTC anaovana raha matahory izay manao fitakiny. Fokotany ilany vato ampasika mitokana ny mponina mitaky ny fialany ny sefo-pokotany. Commune Antananarivo renivohitra mindram-bola tao amin'ny CNAPS Louis Clémence Rariny. Ampifaliana sy ampitiavana tombokilasy tombovavy noitidiany sampana fampalalam-baovao ny tokantranao amin'ity aliny alarobia fasiviny volana martsa taona 2022 ity manatitra ny araba no manasanao mpanazana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny sosialy avy hatrany mifandraiky amin'ny fahasalamana no anomboana ny fiarana amin'ity alina ity niverina ny tokony teo amin'ny tokotany ny ministera ny fahasalamana Ambohita indray androany ny mpiasa avy amin'ny CTC na dia fa maro aza ny dingana nataon'izy ireo tsy mbola nivoaka ny karama rovolana teny antoerana nanangona ny vaovao resaka miray sy taiziny. Ny volana Desambra 2024 nandray karama fara ny mpiasan'ny CTC miisa manodidina ny 700 eo izy ireo. Nanao fifanarana tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny volana Aprily 2024 fa hiasa mandritra ny iray taona amin'ny toeram-pitsaboana Vonjimaiky entina miady amin'ny Covid-19 na ny CTC. Hatramin'izay anefa nanaovana hetsika foana vao mivoaka ny karama. Saingina nanao hetsika aza tamin'ity tsy mbola nivoaka ny karama janoary sy febroary hatramin'izao. Nandritra ny fotoana nandraisanay ny posta tsirairay avy zany hoe tao anatin'ny valovolana dia nanana olana foana izay teo amin'ny fandoavana ny tambo-karama. Tsara ny manamarika fa volontaire izahay nefany volontaire sous contrat ary ranona niraisana nireo sélection nanaovana ny sélection dossier dia tsy izay olona nanatitra akory ny fangatahana asa dia niraisana daholo fa nisy sivana natraka ministera anisany voasivana izay ireo 700 eo nisanay nanomboka tany amin'ny mois de mai dia fa nanana olona terny rosta fitokona araka izy leny contrat raha ohatra ministera saingy tsy mbola voara ihany toy izany hatrany fitakiana ho izy ireo arirarira. Marina ihany koa fa ny hôpitaly lehibe rehetra eto Antananarivo dia tsy nahazo famatsim-bola avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny taona 2024 na dia voarakitra anaty teti-bolam-panjakana aza. Mitaraina ho tsy nandray ny karamany nandritra ny efa-bolana ihany koa ireo mpiasa eo amin'ny eviny ONN Mahatsiatra Ambony amin'izao fotoana izao. Ny vondrona ary nampiantso mpanao gazety izy ireo androany noho izahay ho ireo mpiasa ka manao antso avy ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky ny mahakasika ity raharaha ity. Fa nitokana manoloana ny fokotany ilany vato ampasika androany ny mponina mitaky ny fanesorana ny lehibe ny fokotany sy ny famoahana ny lehilahy iray izay voatazona teo amin'ny polisy raha maro no ampiangan'olona ny sefo-pokotany malahavana raha matahory taky ny marina sy ilainay zany fialan'ilay sefo-pokotany io maika dia maika ary tsy avela mangatsika amin'izao izy raha polisy faharoa manarakaraka zany ny aminao zany ve no atao hoe demokrasia dia ohatrany hoe manao didiko fe lehibe fotsiny président pokotany dia ny olona milaza manandray ny fokotany io dia mandoa azy ato aloha manao photocopie zay vao mandoa 500 indray makao amin'ny fokotany dia makaiza zany ilay vola fokotany anatin'izay papier administratif zany tokony efa mipetraka sur place au niveau fokotany meno nanaovana fanadihadiana indroa zay nefa manana zazalatsaky ny 5 taona tsy misitraka ao anatin'io fa tsongatsongaina le izy hatramin'ireo zokiolona dia nitaraina fahavana fanampiana tsy misy fijerena ny sahisy olona intsony hatramin'izay eto dia tena ty manahita an'izany faty zany ana dia varaka pokara ty tanay nandito ny rotoana toko zao dia vavianiko zao ty fotony volona zao mbola ty nahita hoe tiny anjaranareo alaina nary karatay alaina nefa any iray volana ro volana vo mijerina aminay mampalahelo anay zany satria zay ty mba nahazo na dia sana ty mivavana dia lava kinanava ty misy fa dia ataon'ny olona faty lambany tsy nahazo zay tamin'izay ny androany ty zava-ty tsy mbola nahita raha riara tonotona tsy mahita zany fatyfaty tsy mahita ina ihany mba nataonay zay dia tsy manahany antitra zay fotsiny volondohanay zay tsy manahita zay Andriamanitro ny angarany zay rano kely
zaza mbola rano an-tranonay dia mba nisy pijeryonareo alaina sary alaina ny aty nefa tsy misy mipotana ohatran'iny azy mampalaialy ny atinay mampatindrovy ny ambany toerana fa ny ambony any tompoko ny terenako matereo ny ambany ny fidiny tsy aneo hevitra mahakasika lazainy vahoaka moa lehibe ny fokotany eto ilany vato ampasika marina fa tsy eto amin'ny fokotany ety ihany no misy olana no ny ataony sefy fokotany marobe no mitaraina amin'ny tsirary ny ataony akamaroana izy ireny ary tsy vao izao no nisy fokon'olona ny taky ny fanesorana sefo fokotany manodidina izay vaovao izay atrandry raim-pianakaviana iray no tonga nanantona ny NBS tandroany ny taraina mikasika ny kolikoly niatra tamin'ny tany Maheva tanàna fitakisina vola tsy ara-drariny ataony manampahefana sy ny fitsarana any an-toerana Jessica Miray sy Taiziniana avy any ambanivohitry Maheva tanàna ao amin'ny tanàna n'Antananarivo kely komina tsy afabositra distrikany Maheva tanàna Iraba no tonga nanantona anay androany tsy misy zavatra fantany eto Antananarivo na ny lalana azy fa ny ansolona izy hitondra ka nanantona anay nangano ano izy raha niresaka taminay ny laza ny fanararotana nanjo azy ny fiandohany ity taona 2024 ity voaendrikendrika ho nividy toka alatra tamin'ny boritra izy ka notazomina amponja avy hatrany dia nentiny reo dia nanaraka tonga tany Maheva tanàna tamin'ny bureau police fitahandreny re aho satria za natsofoka anaty violon dia le vadiko amin'izay nanaraka dia le vadiko nifampiresaka tamin'ny police tao dia hoe raha tianao hivoaka vadinao dia mandoavanao vola ray tapitrisa rehefa nainao an'igny le vadiko dia hoe aloha le vola toy izay hijanona ato fa zay tsy nafantatra fa za mbola tsy ary voasarinotra zavatra ara-panjakana zany ary tsy hanaovako zavatra malotoloto tsy fitiavako an'le fonja tsy fitiavako resaka gadra nalony vola saingy nampanantsony indray izy efatrandro taoriana mitsorana azy avy dia nampitsaikarina fitsarana ka voatazona amponja vonjy maiky nanomboka teo indray ny fitakiana vola taon'ny tompona andraikitra nakany amin'ny juge dia juge mihitsy nagniraka hoe makanesa anao any amin'ny dadama no arrangement dia natao arrangement tamin'ny lerangah io dia mandoava indray anao vola roa tapitrisa dia milamina antsika dia nalohan'le vadiko le roa tapitrisa rehefa voalohany indray roa tapitrisa azo ny menazy dia izy indray miany koa maniraka hoe mandehana indray anao makany amin'ny tribunal manao LP dia nanao LP amin'izay le LP amin'izay nefa ny vola be vao afaka avy eo nandoavana retapitrisa amin'ny juge retapitrisa amin'ny procureur retapitrisa amin'ny président tribunal tsy aya nefa ilay vola ho izy hatrany fanindra amina tamin'ny banky anaovana tsena saingilany nanaovan'ny olona raha matahora fotsiny fany zavatra tena mampalahelo anazy zany vola iny nefa ny volany ramina tamin'ny otiva ampiasainy zao nefa za zao lasa sady enjehany otiva nefa mbola le fahafahako mbola fahafahana vonjy maiky mbola tsy fantatra nytoy ka ny zavatra tena tiako tongavana zany hatreto dia manentana zany zay anampitondra fanjakana zany mba hanara-maso akaiky ny fandehan'ny fitsarana fa ny fitsarana zany amin'izao tsisy resaka fahamarinana intsony fa resa-bola no miasa tonga nanatitra fitoriana teny amin'ny Bianco izy androany niaraka tamin'ny antota taratasy mirakitra ny filazana fa tsy meloka izy ary tsy nividy alatra antsoavy no ataony manjaka ho izy ny kolikoly ao Maheva tanàna tafalatsaka tanteraka anaty fantranana ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao tsy maharaka ny filana andavanandro intsony ny vola metitra isan-tokantrano ny vidim-piainana nefa tsy mitsamy miakatra andro aman'alina nanao fanadihadiana mahakasika izay samy mamonjy NBS Mahajanga ao anatin'ny fantranana tanteraka vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny karamare volany tsy ampy izay entina milomana vady aman-janaka sakafo any etsy andaniny décollage mpianatra ihany koa etsy ankilany indrindra moa fa ny ofatrano ireto rem-pianakaviana sy ray-mpianakaviana ireto nanazava fa mila jereva mifanjakana akaiky ny makasika ny fanampina ho an'izy ireo indrindra amin'izao fiainana efa sarotra lalova amin'ny firenena ankehitriny toy ny lalao voatango ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka mijery izay arapany tadavon'androany ho an'androany tahaka izay ankorapitso eto dia velotaraina ity rem-pianakaviana sy ray-mpianakaviana ity manoloana an'izay tranga misy eto amin'ny firenena sy eo nefa mitokantrano izy ireo tsirairay aby izay raha-karamasambolana zany dia tsy satria raha amin'izao raha mandray ataontsika exemple foana zany raha mandray 2000 sy ray ety ny olana siray tsy mahazo satria ialany ofatrano dia ny jiro dia ny ekolaziny ankizy tsy maro raha sakafon'olona ndray andro vary amin'izao lafo
tokony raha mpivady zany tokony mihinana vary eo amin'ny kapoaka eo ohatra raha midramangotraka tsy mampiasa efa le mihinana tsy zarizary mihinana tapakibo zany fitenenana azy am'izao. Ny fijarena sosialim-bahoaka indrindra moa fa ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao na ny PPN na ny vahaolana indrindra araka ny nambaran'izy ireo mba ialana amin'izao fanitranandalina mianjady amin'ny firenena malagasy izao. Anjara mpitondra mijery vahoaka fa tsy mitazapotsiny amin'ny zavatra misy ankehitriny. Vitsy vahoaka malagasy araka izany no mianjady fiainana sarotra amin'izao fotoana izao era Madagasikara fa inona ny zavatra raisy amin'ny fanjakana, inona ny fanampiny amin'ny fanjakana ary indrindra fa inona ny asa amin'ny fanjakana ho andritra anasa. Vaovao ny fampianarana kosa indray miaina anaty fahasahiranana tanteraka ireo ray aman-dreny mampiana zanaka indrindra ireo anao fanadinana tsy manana vola andohavana sara-pisoratana anarana ny ankamaroany ka voatery manao fampirarana amin'ny sekoly amin'ny fanefana izany ny Antsipirianjay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Miantraika tanteraka amin'ny fianarany ankizy ny fahasahiranana mianjady amin'ny isan-tokantrano amin'izao fotoana izao. Tsy araky ny ankamaroany iray aman-dreny intsony ny kojakoja sy ny vola ilaina rehetra amin'ny fanabeazana ny menaky ny ainy. Ny 700 ny mpianatra nala fanadinam-panjakana baccalauréat teto amin'ity sekoly ity no tsy nahefa ny sara-pisoratana anarana amin'ny fiatrehan'izany ka voatery nanao fifampirarana tamin'ny sekoly mba tsy hanapana ny fianaran'ny ankizy. Maro iray aman-dreny no taraina amin'ny tsy fisian'ny vola, ny mpivarotra tsy malafo, ny mpiasa misy miala amin'ny asany, vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza isan-karazany dia misy potika ny asa izay fivelomana kely natao dia nanao fifampirarana ny sekoly sy ny ray aman-dreny dia ho anay izao manodidina ny 40% mpianatra tsy na voalohan'ilay vola fa ny sekoly no avy hatrany tena nefa anazy aloha dia ny ray aman-dreny avy eo manefa ny vola sekoly. Ho anay mpitantana ny sekoly aloha dia tena mahafantatra hoe tena mafy ilay izy fa le ray aman-dreny rehefa tonga eto anatrehanao izy dia milaza fa tsy maintsy aloha io amin'izao io alohanay efa mba ataovy aloha izay mety dia no ihany koa mitsindro an'ilay mpianatra hoe raha vola 75,000 francs no anafoanana ny taom-pianarana anankiray dia niezaka ihany ianao manao izay andaminana anazy. Ny vidim-pianana tsy mitsamiakatra andro manalina, ny fitadiavana tsy zarizary. Zara raha mahita tokona ny isan-tokantrano, misy mihitsy azy ireo mandro fotsy tsy manan-kohanina akory. Antoka lehibe afaka nalany fahasahiranana ny fampianaran-janaka. Riarian'ny fianakaviana ny mahatafita azy ireo, sangy sarotra sy mafy ho an'ny ray aman-dreny sasany ny atratra ny tanjona, vokatry ny tsy fisiana na ny vola ampiasaina azy mbola hifampitadiavana. Tena sahirana ny ray aman-dreny aloha izany amin'izao tsy afianany. Eo ny fitadiavana-mbola tsy dia stable loatra. Dia ho anay izao ho an'ny ankizy mianatra manana ankizy classe d'examen izay terminal manala bac amin'ity. Tsy voaefa zany ny droit mavesabesatra ihany koa ilay izy raha malala ny fahasahiranana mba jerena ihany zany le tsy haiko hoe mety efa any amin'inona aloha zany le eo amin'ilay vidim-piainana. Iny zany aloha mila jerena fa tena efa tsy araka tsony. Ho an'ny mampianatra zanaka roa sy telo zany izao miakatra efa tsy ferana efa tena sahirana ny ray aman-dreny na eo amin'ny sakafo hohanina na eo amin'ny fitafian'ny ankizy besoin-ny ankizy rehetrarehetra. Manana volana maromaro eo na ny sekoly na ny ray aman-dreny na ny mpianatra io manana amin'ny fanadinam-panjakana rehetra. Ho an'ny CEPE manokana ny 1 ny volana jona izao no anatanteran'izany. Ny 4 hatramin'ny 7 ny volana jolay kosa ho an'ny BEPC. 12 hatramin'ny 12 ny volana jolay 2024 ny baccalauréat ankapobeny sy ny andiany voalohany amin'ny baccalauréat teknika. Raha ny 15 hatramin'ny 17 jolay kosa ny tapany faharoa amin'ny baccalauréat teknika. Manao izay hoafa ny sekoly rehetra amin'izao fotoana izao, amenona ny banga rehetra nandritra ireny fotoana maritra tsy ny anaran'ireny. Maro tamin'ny sekoly no tsy anisy intsony ny fialan-tsasatra. Anamafy ny fanomanana ny exercice tsy atao atsirambony. Tsy apasita nandritra izay fotoana izay fa latsaka ambany dia ambany ny faripaizan'ny mpianatra ka antony anamafisan'izany hoy ny fanazavany etalin-tsekoly. Maro amin'ireo sekoly tsy miankina ihany koa no mitaky ny anemorana ny datim-panadinana ahafahana manatsara ny kalitao ny fampianarana. Vaovao ny toetrandro kosa indray mbola aray maso akaiky ny fivoaran'ilay rivo-doza Gombe raha ny vina lafitrezaka. Hoy ny teo anivon'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro noho izy mbola ho tombanana iverina amin'ny lakan-dranon'i Mozambika amin'ny farany herinandro io ka mety akasika ny morontsiraka andrefana. Ny Antsipirianjay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tany amin'ny 520 kilometatra avaratra somary avaratra andrefa ny Mahajanga no nisy ny foibe ny Gombe.
nahazo hery indray izy ka lasa tempête tropicale 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay rana tafeotra manodidina ny 90 kilometatra isan'ora mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 720 kilometatra isan'ora mbola inatrany ny rotsankorana betsaka vokatry ny fivoarany miala kely ny morotsiraka ny avaratra andrefan'ny nosy anoindiany mizotra makany Mozambique Gombe raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro mitoetra hatrany ny fampitandremana amin'ny fahabetsahany rotsankorana any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy mbola iraha maso akaiky hatrany ny fivoaran'ny Gombe raha ny vina lavitrezaka no izy tombalana iverina amin'ny lakandrany Mozambique amin'ny farany herinandro ka mety akasika ny morotsiraka andrefana. Lalana zany dia tamvoalohany 100 kilometatra tany avaratra andrefana dia rehefa nianandrefana izy dia lasa ohatra hoe 85 kilometatra sisa zany avaratry ny Mazingano misy tobe tamaraina teo tsy kory miverina fa miakandrefana hatrany zany izy amin'ny azon'ny Mozambique. Heriny dia tempête tropicale modérée zany tamaraina teo zareo 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy dia tafiditra 90 kilometatra isan'ora mizotra manalavitra morotsiraka atsika aloha izy zany zao mizotra makany Mozambique amin'ny hafainganam-pandeha 720 kilometatra isan'ora fa kosa hoe any amin'ny faraparan'ny Irlande zany vinavinaina iverina ao amin'ny lakandrany Mozambique indray zany izy any amin'ny ataontsika any amin'ny alahady any dia amin'izay fotoana izay izy mety mbola kasika ny morotsiraka andrefana fa raha maso akaiky ohatra fa mbola tonga andavitra zay raha maso akaiky ny fivoaran'ity rivodoza ity. Isan'ireo distrika nandalovana ity rivodoza ity ny tao Maroantsetra sy ny faritry Savainy tanàna maro no dibo-drano raha ny fampitam-baovao hatrany dia fantatra fa voafonja 770 no voatery nafindra toerana atao amin'ny tranom-pokon'olona atao amin'ny distrika ny Befandriana Avaratra no ny fantera ny fotodrafitrasa ka natahorana hitera-doza no ny fandalovana ny rivodoza Gombe teo iny ka efa niverina ny fonja tamin'ny ity androany ity tsy nisy kosa ny tsabona tany an-toerana ary efa midina itsikelikely ny rano olona iray no maty nety ny rano tao amin'ny komina Andrahanako distrika ny Maroantsetra vokatry ny fandalovana ity rivodoza ity efa manomboka miverina amin'ny trano ny ankamaroan'ny olona nifindra toerana ny siatry ny fambolena no tena nahitana fahampitehana nandritra ny fandalovana ny rivodoza raha ny vaovao hatrany. Ho an'ny Mahajanga kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tamin'ny kafaliana tanteraka no nankalazany ireo vehivavy tao Mahajanga ny andro ny valomartsa omaly. Tsy maintsy mijoro izahay na dia sahirana sy mihamafy aza ny fiainana ankehitriny hoy izy ireo samy mamonjy MBS Mahajanga. Mankalaza amin'ny fety ny valomartsa ao anatin'ny fasarana tanteraka ny malagasy amin'izao fotoana izao ary nankalaza izany koa teto Mahajanga voalohany araka ny hita teto dia samy manao an'izay hafa ny fikambanana maro samihafa mandray anjara ao anatin'izany fety ny valomartsa izany na teo io arany olona mahazo ilay tokantrano sy ny fianakaviany dia mifaly noho ny fety ny valomartsa tonga tahaka izao mitaky ny fitefianandro eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izy ireo fa raha zavatra mitranga eto Madagasikara zao ny resahana dia mbola ela no ahitana an'izany ary indrindra eo amin'ny sedry ny sosialim-bahoaka izay manjady tanteraka amin'ny vehivavy satria izy indreny mpianakaviana afaka mijery ny tokantrano tsirairay avy tsy vita ny lehilahy intsony fa milomana vady aman-janaka ihany izy ireo fa tsy maintsy miankina amin'ny vehivavy ihany koa anika samy miaraka amin'ny taty vola na ny lehilahy amin'ny vehivavy milomana ny ankonana. Sahirana ny reny mpianakaviana tena sahirana satria le vidim-piainana tena enjana dia enjana ka na ianao zany sarotra be no maniraka olona andeha ho any an-tsena fa tsy maintsy ianao tompony mifantatra hoe tena niakatra be ny ato fantaon'ireo antony hoe niriranana tena mijaly no vahoaka malagasy. Raha izay tokoa raha no miseho dia roviana vao isy masoandro miratra ho an'ny tokantrano sy ho an'ny vehivavy rehetra eto Madagasikara fa matetika dia lasa kabarim-bavahady sy kabary politika ihany no misy makasika ny fetim-behivavy tahaka izao. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray mbola mafana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia mitoy ny fanafiana ataon'ny Rosia raha toa ka miezaka miaro ny tany hatrany Ukraine hatramin'ny omaly. Mbola tsy voahaja ny fifanarana fampitsarana ny ady ka mitombo isatrany ireo olona mitsoponenana ny andindin'izay tateriny Zavandriamaefa sy Toky Ramarola. 70 andro nisian'ny ady teo amin'ny Ukraine sy Rosia tafiakatra roa tapitrisa mahery sy ireo mponina ny ala tao Ukraine raha nitatitra navoaka ny ONU. Saika namonjy ireo firenena akaiky any Ukraine avokoa ny ankamaroany
ary nody any amin'ny firenena ny aviny kosa ireo mpila ravinahitra. Tsy afaka miala amin'ny ady kosa ireo vatandehilahy Ukrainianina sisa taraiky ary voatery misaraka amin'ny vady aman-janany izay tsy maintsy hiala ho Ukraine. Hatramin'ny omaly mbola nitony izy era-bomba nataony tafika Rosianina. Mbola tsy azon'reto farany kosa aloha hatreto i Kiev renivohitra Ukraine satria miezaka miaro ny taniny hatrany ny miaramila ho an-toerana. Hatreto mbola tsy tena mazava ny antotanisa mikasika ireo namonia teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Samy manana ny antotanisa avoakany ny rotota. Ny fantara fotsiny dia saika ahitana fandevenana hatrany Ukraine nandritra izay 14 andro nisian'ny ady izay. Ankoatra izay, nolaviny Amerikanina ny tolo-kevitra na Rosia sy ny Varsovia momba ny fandefasana fiaramanidina mpiady na MiG-29 ho an'i Ukraine. Sahiran-tsaina tanteraka araka izany ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky ary mahatsapa fa miady rery manoloana izao fanafiana ataon'ny Rosia izao. Eo amin'ny vaovaony politika kosa indray hanindram-bola tamin'ny KNAPS ny komina Antananarivo renivohitra hoy Clémence Rarniriny Niolana dia amin'ny anaran'ny kominy vola be nindramn'io saingy tsy nandalo fankatoavana teo anatrihan'ny mpanolotsain'ny tanàna nefa izany. Asin'Andriamalala tokitra marolahy. Vola amina miliara no nindramin'ny komina Antananarivo renivohitra tao amin'ny KNAPS. Antsokosoko no azo ilazana ifindramam-bola io satria tsy nampahafantarina andreo mpanolotsaina an-tanàna akory ny fisinjany. Mbola tsy nivoaka ity tantara ity ity ampamoaka nataon'ny Ramatoa Fanily Soerinavy ity dia efa niteny taminay teo anivon'ny filan-kevitra Andriamatoa ben'ny tanàna Nainandray Tsitohaina amin'ny hoe ny commune urbaine Antananarivo dia nitrosa tamin'ny KNAPS. Ary izany fitrosana izany raha ny fanazavana dia hoe nentina ny vidianana na ny rachetena ny Easy Park zany. Zay zany le fanazavana nentina teo anatrihanay. Ny fanontaniana moa satria misy mantany hoe tsy nanontanianareo ve ohatrinona marina le nitrosaina zay moa ao anatin'ny filan-kevitra io zay mampalahelo fa ny anay ao amin'ny filan-kevitra dia ferana ho indray mandeha mametraka fanontaniana dia tsy mahazo miteny tsony. Dia nefa ny raha nanazavana zany ny ben'ny tanàna dia talanjony zay ary gaga fa tsy afaka kosa nefa ny nametraka fanontaniana amin'ny ohatrinona marina le nitrosaina. Arak'izany dia mistery ifindramam-bola be amina miliara nataony ben'ny tanàna io. Eo zany le fanontaniana hoe ngamony KNAPS banky ka afaka mampitrosa izay tsy azo ny atao mihitsy zany zavatra zany. Faharoa manarakarak'izay raha resaka fitrosana raha mijeritsika ny lalàna 2014-020 dia mazava be ny fitrosana rehetra dia tsy maintsy mandalo filan-kevitra munisipaly satria aza dinoina fa engagement commune ny atao amin'izany. Engagement raisin'ny mpitantana ny tanàna kanefa mi-engagé ny vahoaka Antananarivo ihany koa satria amin'ny anaran'ny commune urbaine Antananarivo nanaovana le fitrosana. Dikan'izay tsy maintsy mandalo conseil municipal ny zavatra ohatrany. Zay nefa efa vita zany le zavatra satria matoa efa nampahafantarina anay le izy hoe nitrosa isika vidiana Easy Park efa devant le fait accompli na efa zavatra efa vita no ampahafantarina anay mpanolotsaina. Skandale hafa ndrairaka izany ity mipoitra ity. Tsy mifanjakana fohy be irery no maloto fa tonga ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsara ny manamarika fa volam-bahoaka atsaim-bo ampiasa madinika izay ny vola ao anatin'ny KNAPS. Ny mahagaga ny maro dia ny hoe alalana avaiza nafany KNAPS ampindram-bola tahaka izao. Nitondra ny heviny manoloana ny raharam-pirenena mafana ankehitriny ny solombavam-bahoaka Romboasalama Emilien voafidy ao anatin'ny boriboritany faha-efatra androany. Ny mahakasika ny motion de censure sy ny kajikajy politika mety ho ataon'ny mpitondra sahady amin'ny taona 2024. Ravorafy Mahena sy Mano Randriamalala. Fambaraka ho an'i Madagasikara ny ataon'ny mpitondra eto amintsika izay tokony fitaratra ho ny solombavam-bahoaka Romboasalama. Tsy minisitra teknisianina fa minisitra manao kajikajy politika no misy eto, matahotra ny hiala amin'ny sezany ary maniry ny mbola hijanona eo hatramin'ny taona 2024 ka anlasa mifanaratsy masombahoaka. Porofakaiky ny resaka valiza roulette tsy mampitovy hevitra ny ministry ny fizahantany sy ministry ny fitaterana. Samy tsy misy mahavaolana ho an'ny sosialim-bahoaka, ho an'ny tsy fandriampahalemana, ho an'ny faratsian-dalana sy ny maro hafa izay mampikakaiky any vahoaka. Ny fanompona amin'ny vahoaka zany dia tsy fijerenao ny tombontsoanao manokana ny tombontsoa manokana président amin'izao sy ny gouvernement zao tsy nipetrahandreo amin'ny 2023 dia anao resaka maloto rehetrarehetra fa ny tokony hipetraka amin'izao fotoan'izao dia hoe ahoana aloha tena zay ny tena maika hoe ahoana ty social-bahoaka ty fa zany ny tena problème amin'izao fotoan'izao zany fa raha da eritreretra hoe membre gouvernement ametraka azy eo amin'ny fitondrana amin'ny 2023
tsy eke tsy ilainy zany raha hoe resaka hoe etrera tonga de amin'ny fividianana 2023 fa resaka hafa no atao eto tsy mijeran'le resaka le ino izy teo lara-pahamehana fa resaka le mahafalifaly maso fotsiny a tsy tena mijera le tena fiainan'le vahoaka manan'olo manga amin'ny PDB Madagasikara fa le izy a de resaka atao hoe mauvaise foi politique le mpitondra mauvaise pratique le politique no ataon'le mpitondra matohatry izany satria matahotra izy fa raha olona zany no mipetraka ao de mahitsy be le ministera fa ny atahorana fotsiny de raha olona ohatran'izany a de tonga de mitsafona daholo ny zavatra rehetrarehetra ao a de tsy hanao an'izany izy ary raha olona tonga ao amin'izany tonga ao a le olona tsy maintsy hanao opération de tsy maintsy ireny mba ataovy kely audit tafitra ao anatin'ireo teboka fito no lazainy solombavam-boaka tiako Madagasikara no antony ametrahana ny motion de censure ny fiatsika manala baraka ataon'ireo olon'ny fitondrana tsy resaka azy vazivazy fa tena isy ny motion de censure dia tsy andray an'izany hoe hiaraka hitantana miara amin'io fitondrana amin'ny raha jelona mihitsy nraravana no gouvernement io aloha zavany resaka izahay a tsy teo ray petsapetsa amin'ny resaka fahoriny ny vahoaka sy ny fantrahana farahidiny mahazo vahoaka amin'izao fotoana izao motion de censure dia amin'ny resaka février ara-potoana nanaovana azy zany hoe raha fametrahana azy zany a dia amin'ny mois de mai zao zany no tsy maintsy ametrahana azy a iny motion de censure iny ary zay ianao marina mihitsy ny anao zay a tsy misy tsony ny solidarité gouvernementale ary atao hoe manala baraka zany zavatra zany ary vahoaka malagasy mihitsy no afambaraka amin'izany inona ny antony a satria reo ny hitan'ny communauté internationale reo no misy fa tsy mivoaka malagasy de reny zavatra reny atao hoe adiny ministre ny environnement sy ny vice ministre reny rejerevo reny tena zavatra mamofady de vo vetivety teo inona ny zavatra nitranga tamin'ny resaka valizy misy kodiarana sy resaka portable noentina any amin'ny kabinina sy ndretrarehetreny vaovao avy any Toamasina tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny Valomartsa omaly ny vehivavy Tima avy any an-toerana naoraka ny hetsika ary tonga nanotrina azy ireo tany ny birao ny vehivavy Tima avy ety Analamanga ny zavandria Mahefa sy Toky Ramarola nandray anjara tamin'ny diabe sy ny filaharana tamin'ny fankalazana ny andro ny Valomartsa ny vehivavy tiako Madagasikara atao amin'ny faritany Toamasina nanatevinarana azy ireo ny vehivavy tiako Madagasikara vaty Analamanga izay notariany filohany Arfinina Rahelso naoraka ny fankalazana ary tsy niala tao ambavan'ireo vehivavy Tima nandritra izany hoe izahay tsy miala mitady tsy nijanona tamin'izay fankalazana ny andro vehivavy izahay anefa fa nisy ny fifanakalozana traikefa teo amin'ny vehivavy Tima Analamanga sy ny vehivavy Tima Toamasina nametraka izay fa manana andraikitra lehibe ny vehivavy ary anisany mahatsapa tanteraka ny fahoriana izay miantraika efa anaty vilany ka zany zavatra zany dia entinay andray anjara mavitrika ny tsirairay eo amin'ny manodidina eo amin'ny tokantrano eny eto amin'ny faritany amin'ny fampandrosoana sy ampandenesena ny tiako Madagasikara tsy nipetraka ho fankalazana ny Valomartsa ihany zany nataonay vehivavy tiako Madagasikara teto izay isaoranay manokana ny vehivavy any amin'ny faritra Analamanga izay nisafidy mba hiaran-kalaza aminay ny valinandro androany fa nazahoanay trekefa izay avy amin'izy ireo niarahaba ary nandray azy ireo nandritra izany ihany koa ny filoha-lefitra nasionaly ny antokotiko Madagasikara avy ao Toamasina Randriatsalamazaki nambarany tamin'izany fa ezaka lehibe ny vitan'ny vehivavy Tima satria nampitombo ny voninahitry ny antoko eno tsara manindry ny fiangaviana manindry ny fanomezana hataka aminareo vehivavy ny tegna anareo zay tonga eto niany ny vehivavy tiako Madagasikara eran'ny Madagasikara na ny any ivelany tompona andraikitra nareo vehivavy satria na ny sakafoany mandraiky sy hariva hiankinany tokantrano fa ho za hoe raha anareo no misikina vomona hiatrika ny hoavy amin'ny 2023 zay azahoantsika ny amboarany tiako Madagasikara tsy hitako ny olona toy ity senateran'ny Madagasikara teo aloha ity moa no voatendry hitarika ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny faritany Toamasina nandritra ny fionana teo amin'ny filomarika Ravalomanina sy ny solotenany antokotimo avy any an-toerana ny zoma lasa teo no nampahafantarana izany fanendrena izany nanambara ity filovavao mpitarika ny antokotimo ao Toamasina ity
fa tsy andrarak'ilombian-doho amin'ny fampiroboroboana ny toko nazory ny Filomar Karavalomanana. Mitsimbatsika ambony ambany tanteraka ny fiainam-pirenena nandritra ity fitondrana ity zavatra tsy nisy tao anatin'ny 10 taona ny fanesy no ataony gouvernemanta ankehitriny tsy faiza mitantany fa notokodinana sy fitediava tombotsoa an'olomby tsy hatrany no mitranga dia ireo vahoaka madinika hatrany no mizaka ny vokany malonjandry hoy ny mpanao politika iray. Ndeha horantsika ny fanazavana mahakasika izay. Efa fitorohana direct reny ry Bianco mitoroka mivantana ny olona mamoaka an'ireny dossier reny dia anjaratsika manady aza maika fotsiny tsika eny mampalahelo ny fomba fiasantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mamoaka zao ny olona nizaraina tamin'ny Madiko le vary dia izy indray no nisamborona mampalahelo zany lasa ny volamena tany Komoro dia le olona indray no navotana tany dia misy skandalana basy teny Ambatobe ny basy indray no nisamborona hafahafa le zava-misy eto Madagasikara dia zany tena zany information zany ary tena misy pièce à conviction resahan'olona zany efa ela foana ny antsika zany resaka jirama ao ny fanafakany mpanao politika an'izay tiana atao zao indray makany amin'ny knaps dia mampalahelo le vahoaka satria dia zay le voalazako zao hoe le olona tomponjo tena misy hoe maty mihitsy noho ny areti-po noho ny alahelo satria tsy nisitraka an'izany izy hatramin'ny farany dia zao nefa ny antsika hoe ny tompona andraikitra talety generaly ao anivon'ny knaps no migoka ny maminy ny fitsemboany reo malagasy sahirana kely reo dia ho hitany havany eo reo ka tadidio tsara fa iny zao ohatra hoe teo anefa efa saikana mila filany ny tahirim-bola raisam-pirenena ny ina ty ny IMF International Monetary Fund le tamin'ny resaka feke fa navoaka ny ihany dia hoe navoaka ny fanasiny condition dia fatatsika zany zay hoe ny olo mijery satria efa manomboka mihisatra mihitsy ny antsika ny PTF mpiara-miombonatoka mandrora mitsilany ny fitondram-panjakana ankehitriny izaka ny vokatry ny tsy mety ataony amin'ny vahoaka izy ireo raha namara ny teo anivy ny miara-manonja androany afitra Sondrabe sy Mathieu Princy no mitatitra ny vaovao. Mampalahelo ny fomba fivoaran'ny fanaovana politika eto Madagasikara hoy ny mpanao politika iray. Very asiny izany ka lasa manimba ity tontolo ity sy ny firenena mihitsy noho ny ataon'ireo tsy ampitra kefa sy tsy manana fahalalana akory eo amin'ny sehatry ny politika. Ary le politika zany raha miresaka reo izy ny olona vandy io mpandainga io marina tokoa zay satria reo namantsika mpanao politika namanay mpanao politika dia tena marina zavatra ataony fa izy tsy mieritreritra zany mihitsy hoe ahoana ny firenena ahoana ny tanyrazanao ahoana ny tany misy anao vetaveta lasa maloto zany le politika indrindra eto Madagasikara zay no atao hoe tena nosimbaina le firenena. Miverina ihany koa ny fijabahana andraikitra ataon'ireo mpikambana amin'ny fitondrana mikasika ny fitantanana ny firenena toy ny tranga tamin'ny fitantanana ny Covid-19 izay nisehon'ny ministry ny serasera matetika tamin'ny Haino Manjery dia izao indray ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro no misalovana amin'ny raharaha fiarovana ny sistany sy ny fanondranana volamena. Tsy voalohany inge zao nefa nahafahafa no nataony ministry io fa nilaza izy hoe nisy masony ty cyclone ty miakatra ny atezerana rehefa zay ny resahana hoe le namana mifanitsy amin'le namana izy ohatra ny nanao tsinitsinina an'ireo olona ireo tsiny tonga valikafatra hoe tsy zany fa ny OACI ange manana disposition men'ny olona lesona izy satria izy mihevitra azo sangana departemanta anankiefatra 10 ndray teneniny. Tsy azo ekena intsony mihitsy ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ankehitriny izaka ny vokatra zany ny mpitondra fanjakana raha tsy manova ny famindrany. Tsy tokony nisy akory zany zavatra any fiatsonana ny syndicaliste nanaovana fanadihadiana tena cybercriminalité raha mafy be nareo ilay namoaka an'ilay izy ary efa nilaza fa namoaka an'ilay vaovao iny enjehana fotoana izao itenenanareo amoahanareo ny zavatra tsy manjary sy ny tsikombakomba ataon'ireo mpitondra sy olona manodidina ny fitondram-panjakana manabotry firenena fa ampitao aty aminay ampitao any amin'izay tokony ampitana azy fa tsy rariny zao ataon'ireo ny vahoaka malagasy izao ary tiany ny vahoaka ho fantatra iza atsarodeny zao zay fomba fanao mamoehatra mampijaly vahoaka izay fa tsy anaiky izahy fa ho avy eo amin'ny fanoherana ianareo so dia andondom-baravarana makaty aminay aty aloha satria fantarareo fa faible ianareo amin'izao fotoan'izao manenina tongotra matanana ny vahoaka malagasy ary tsy manana chance sany hiverina eo amin'izany fitondran' zany Andriamato Andry Rajoelina sahako ny milaza an'izany eto raha mbola milaza irotsaka filoham-pirenena izy amin'ny fotoana manaraka tsy menace ty fa promesy aoka atsaro fa hovidina relafo araky ny tena namana fire hitomany ane ianareo rehetra eo so dia vao hifona tara loatra.
tapitratreo ny fampalalam-baovao tomboky lasy tombovavy mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany Global News no arahinao avy hatrany aoriana izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny fandarana Saila zao izay ivaniana n'Andriamatoa Ertina Rasoa Miaramanana fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Jaref izay filohan'ny RMDM Automatsiatra Super Momoto izay kosa ny oronan-tsary eo aranomta ny fahitalavitry ny MBS anio aliny asin'Andriamalala indray no hiaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao manomboka rampitso ny tena kokoa sa mametraka ny mandrapitafy ho manaraka indray tomboky lasy tombovavy.